izy eto Madagasikara ny antsasamanila amin'ny malagasy no miaina anaty fahantrana lalina ho ny banky iraisam-pirenena. Mpianatra Katsy faharoa Fairano manabarabarana ny Jirama. Fifidianana loholona mbola maro ny lesoka araka ny tatitra ny safidy. Mankasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soindrainao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao sahady ary anaraka izany hatramin'ny farany manolotra ihany koa ny araba tompoky lasy tompoky vavy. Anomboantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia mitarainy ireo mpivarotra eo amin'ny pochard manoloana ny antso izay atao azy ireo amin'izao ankatoky ny fety izao. Raha ny fitaranan'izy ireo anefa dia ny fotoana ankatoky ny fety toy izao indrindra no tena mampandeha ny tsena. Mitatitra amintsika ny makasika izay ary Nambintsovelo sitraka. Araka ity soratra eto amin'ny vavahady ity, tsy azo idirana ny vavahady lehibe makao amin'ny tsenan'ny pochard. Tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny tompony andraikitry ny commune sy ireo mpivarotra ao anaty tsena raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Nanomboka ny alakamisy teo no tsy nilamina ny raharaha ary mbola nitohatra amin'izao. Amboletra no nanidina ny vavahady ho hatrany izy ireo. Tsisy tompona andraikitra, tsisy mandray andraikitra mihitsy na kely ary. Fa tonga dia hididina fotsiny le izy. Comprendre eo amin'ny commune raha misaina izy tokony efa afakely dimy mivavahady amin'ny pochard. Efa anankiray dia mbola inona ihany mbola toton'ny ny zavatra io. Zao avotona anatin'ny confinement zay fosiana fotsiny hoe ando pataty efa pietra olo zany zay matory zany kanefa mive zao vahoaka mba hoe mba mitady kely ao anatin'izao fety zao izy raha mba misaina izy mitsinjo vahoaka tokony mba hoe tena avelo vita amin'ny fety dia miresaka. Zahay zany mieritreritra hoe ho fefendra zareo zany satria hoe hoidina ny vavahady. Zahay nefa ny ara-dalàna normalement tokony hoe rehefa tsy misy asa ao ataondra zareo ivelany ao dia tokony voaindra zareo ihany ny vavahadinay. Dia zahay zany tsy mandahan' le hoe fandaminana fa zahay manaiky tsara an'le fandaminana fa tokony mba hoe ao aorianan'ny fety zareo zay vao manao foto-drafitrasandry zareo fa aloha zahay hiasa. Akatoky ny fety nivoaka tamin'ny fivoana samy antony nambaran'ireo mpivarotra tsy tokony mandina ity vavahady lehibe miditra amin'ny tsenan'ny pochard ity. Vaina vavahady tonga dia zao ihany dia vana le izy fa tsy maintsy rapitro. Ny etaetanay zany ny anokafana ny vavahady aloha voalohany indrindra satria misy fiantraikany be amin'ny mpivarotra rehetrarehetra ato am-pochard satria izy ito ny vavahady principal miditra ato am-pochard. Somary akaikina magasin betsabetsaka zany le vavahady aty ambony. Dia raha ohatra zany hoe miditra ny client mahita le vavahady miditra zareo tsy manana eritreritra zareo mbola misy vavahady anankiray any ambany. Fa tonga dia lasa zareo mivily tany hafa fa tsy miditra ato amin'ny pochard zany. Dia lasa vitsy anisa zany le mpanjifa miditra ato amin'ny pochard nefa ny andro fety. Ny tena takianay mpivarotra ato amin'ny pochoir zay ato manko ara-dalàna. Dia raha ara-dalàna zay dia nataitra kely anay hoe nihidy ny vavahady. Dia zay zany ny takianay amin'ny be ny tanàna hoe mba vao ny vavahady fa hivarotra izahay. Zay ihany zany ny angatana hitady vola satria fety ny andro. Tsisy tompona andraikitra, tsisy mandray andraikitra mihitsy na kely ary. Fa tonga dia hididina fotsiny le izy. Tonga teny toerana ny lehibe ny tsena rehefa nikorotana sy ninamony vavahady ireo mpivarotra. Tsy nanaiky ny aneo heviny moa ny tenany rehefa nanontaniana mikasika ny tena zava-misy marina. Tonga ihany koa ireo mpitandro ny filaminana nilaza ny andamina ny raharaha. Tsy misy afa-tsy ny famoahana ity vavahady lehibe ity ihany no takinay ho hatrany ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny pochard. Raha izay ary ny teny amin'ny tsenan'ny pochard ho an'ny androany ihany koa araka ny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia feno ny kapoaka atezerana no hita teny Akatsy faharoa androany. Nanakandalana ireo mpianatra tsy fisiana rano mitarazoka ny olana teto. Miradora Benjamina sy Mathieu Princière no teny atoerana. Izahay tsy mila bombonina. Zay no orakoraka reto mpianatra Katso reto androany. Manomboka amin'ny 3 maraina no milahatra rano isan'andro, amin'ny 8 vao tonga ny mpanatitra rano. Adiny 3 vao mahazo rano ny olona iray ary manakarama olona 10 ariary isaky ny bidon. Fefiky ny atezerana izy ireo.
dia hoe nitakiny mpianatra zany hoe hampandeha rano anatin'ny robinet. Ny aminay aty zany tsy problème-na rano tsisy fa le rano misy fa misy mauvaise foi mihitsy nataony tompony andraikitra miréglé an'io rano io. Zay miteny hoe raha tsy vitanareo mampandeha fa io 24 sur 24 alfasy 10 heures de temps par jour io rano. Fa bon moins le rano mandeha amin'ny robinet. Vaolagny menjirama dia hoe bonbonne nefa tsy vaolagna ho anay satria tsy en sécurité voalohany le tanànanay. Dikan'izay ny olona rehetrarehetra amin'ny fokotany miankatra aty 2 heures du matin fa maka le rano. Dikan'izay tsy vaolagna zany le bonbonne. Mpianatra zany mbola tsy mahazo rano efa lany rano zay voalohany. Na koa mpianatra milahatra io agnatin'ny 2 heures de temps nefa mpianatra andeha hianatra. Tsy vaolagna zany le bonbonne hatreto. Dikan'izay zany hoe aleo bonbonne io miverina dia ampandehanagna rano ao anatin'ny robinet zany no vaolagna agnatin'ny 10 heures de temps par jour na au moins 4 heures de temps par jour. Tsy mipetraka ety amin'ny cité Anakatso ny mpiasan'ny jirama hoy ireto mpianatra reto ka moramora no milaza fa misy vaolana. Efa 3 taona zao fijaliana rano zao. Misy fidinana ifotony ihany ataon'ny mpiasan'ny jirama mifampiresaka dia lasa tsy manana vaolana akory. Rozigny mandeha ty mandeha mijery ao fa tsy mandeha ndraikitra mandeha mijery ty le siniben'ny rano fa tsisy raha ndraikitra rasindrona diany kely ako jusqu'à amizao koa reo manao négociation aminay milaza hoe fa handeha ndraikitra koa amizao isaka iafa zay fo le ridicule fo zany le resaka hoe fa tsisy zavatra fandraisana ndraikitra akory le izy. Nanamafy reto mpianatra Akatso reto fa tsy hijanona amin'ny fanankanan-dalana intsony zao hetsika zao raha tsy manome alasahirana aingana ny fanjakana. Marina fa tsy reto mpianatra Akatso reto ihany no lasibatra zao fahirano zao fa ny fokotanana Akatso iray manontolo. Atreto zany karaha toaka zany ka tsy hamaha problème zany ny jirama iafara amin'ny fitakena fialan'ny madame le ministre ny rano mihitsy sy tale tekniky ny jirama ity fitakena ity satria mila mandray ndraikitra ny ministère ny rano par rapport io zavatra io. Afiana problème nareo iny tranga. Fa ela be afa mantonany mihitsy io problème io fa tio zany mbola azo iafiana io satria isaka amin'ny ariva zany mandeha le rano fa amin'ity zany mandritra ny semaine maromaro zany tsisy rano mihitsy zay izy ka bombana io zany ampilarandreo rano io ny mpianatra ampilarandreo rano mandritra 2 heures de temps tsy possible zany. Fa androany ihany koa dia nivoaka tamin'ny fahanginany indray ireo paramedy amin'izao fotoana izao miandrandra vahaolana amin'ny mpitondra fanjakana hatrany izy ireo ary tsy mitsahatra ny mitaky ny zony. Valarivo ireo paramedy amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara. Izy ireo araka izany dia manambara fa anao hetsika iray andro mialohan'ny fetin'ny Noely. Miradora Benjamina sy Mathieu Prince hatrany. Tsy nitondra vahaolana momba ny indemnité de réquisition 20 andro zay takin'ireo paramedy ny fanjakana. Raha ny fanazavana dia zon'ireo araka ny voafaritra ny lalàna io indemnité de réquisition io. Efa nialaneny reto mpisehatra amin'ny fahasalamana ireto. Matetika izy ireo no nangataka fionana tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamana saingy antso anefitra izany. Iroso amin'ny dingana mafimafy kokoa ny paramedy ka anomana hetsika ny 24 Desambra ho avy zao. Misy zonay vao hitsakitsaka ao matoa zay anao an'ilay hetsika fanairana. Le hetsika fanairana dia tsy fitokonana an-dalambe fa fijanonana an-trano. Zany hoe tsy hiasa ny paramedy rehetra manerana amin'ny Madagasikara amin'ny 24 ny volana Desambra io ny any amin'ny CSB dia mijanona any an-trano ny paramedy. Raha toa kosa ka misy mpiteraka na misy vonjyaina dia reny dia raisinay. Any amin'ny hôpitaly dia ny service minimum no atao. Zany hoe raha tokony hiasa 24 ora dia 7 ora ihany no hiasa amin'io andron'ny 24 ny volana Desambra io. Makasika ny hoe efa nisy tantsorika nataon'ny fitondram-panjakana. Tsy lavany zany fa ny zavatra takinay dia ny zavatra voalaza ny lalàna hoe indemnité de réquisition 20 andro zay no tratran'ny réquisition dia ny zonay mifanindrify amin'izay ny takinay fa tsy hoe omeo prime zay na omeo karazana tantsorika hafa zay tsy hany resaka. Manamarika ireto mpiasan'ny fahasalamana ireto fa tsy hanao sorona ny vahoaka malagasy. Efa mbiankoditra kosa nefa ny fahasahiranana eo anivon'izy ireo. Tsy aivina fa isan'ireo nanao sorona ny ainy ihany koa ireto paramedy ireto nandritra ny fotoana mivaivay tamin'ny Covid-19. Ao arinan'io raha ohatra ka tsy mbola misy fifampiresahana makasika an'io zo io dia ampiantso filan-kevitra nasionaly tsy ara-potoana izahay ary andray fanapahan-kevitra fa iroso amin'ny fitokonam-be. Raha toka miverina ataoko hoe tsy miverina fa tena misy zay tsy firaharahiana ny zon'ny mpiasa zay satria aminay rehefa manao réquisition dia tsy maintsy miasa zahay ao anatin'ilay réquisition ihany nefa ny hoe tsy maintsy mandoa ny indemnité ihany koa mifanjakana ka raha tsy miroso amin'izay izy dia iroso amin'ny fitokonam-be ny paramedy manerana amin'ny Madagasikara. Nanitsy ny fanambaran'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamana ny filohan'ny paramedy
ary nilaza mazava fa mbola tsy nisy tambi-karama azo momba ny covid-19 zany. Mba isiany mangarahara dia mitaky fifanatrehana amin'ity sekretera jeneraly ministeran'ny fahasalamana ity ny filohan'ny paramedy eto Madagasikara. Fa tamin'ity herinandro ity ihany koa dia namoaka tatitra mikasika ny krizy ara-toe-karena iainan'ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena nambarany tamin'izany ary fa mila drafitra matipaika i Madagasikara ahafahany indray mampivoatra ny krizy ny Madagasikara ny taorianan'ireny krizy ny covid-19 ireny. Ny antsasamanila amin'ny malagasy moa amin'izao no miaina anaty fantrana lalina raha araka ity tantitry ny banky iraisam-pirenena ity hatrany. Fa nadiadiana makasika izay avy hatrany ary. Namoaka tatitra mikasika ny krizy ara-ekônomika eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena. Mila rafitra matipaika i Madagasikara hoy ity tatitra ity ampivoarany indray ny toe-karena. Ny totongana 4.2 ny toe-karena teto Madagasikara mantsy tamin'ity taona 2020 ity. Azo ampitahaina amin'ny krizy nisy teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 no misy amin'izao. Mahery ny iray faingo 4 tapitrisa amin'izao ny malagasy fantatra fa miaina anaty fantrana lalina. Izay miaina latsaky ny 7 ariary isan'andro. Mahatratra 770 faingo 400 amin'izao ny tany fahantrana eto Madagasikara. Ity no tahambony indrindra hatramin'ny taona 2012. Raha ny tatitry Mark Stoker hatrany, pahay toe-karena eo anivon'ny banky iraisam-pirenena no sady nanoratra ity tatitra ity dia ankoatra ny krizin'ny covid-19, maro no antony mahatonga ny fitondongana ny toe-karena teto Madagasikara. Dia ny fianaky ny sehatra tsy manara-dalàna, ny vola natao hiavotana fotsiny na ny agriculture subsistance, ny tsy fampiny fotodrafitrasa fa ihany koa ny tsy fikarakarana ny fotodrafitrasa efa misy ary ny tsy fahaiza-mitantana. Mbola ihamafatrany ary ny krizy amin'ny taona 2020 hoy hatrany ity tatitra ity. 200 ny fisondrotana ara-ekônomika andrasana amin'ny taona 2020. Ny tany fahantrana kosa nefa dia mihoatra hatrany mitany tamin'ny fiantombohan'ny krizy. Izany hoe mbola mihoatra ny 770.1% amin'ny taona 2020. Mbola mety mafy kokoa aza noho izany ny tranga isy raha misy andihan'ny faharoa amin'ny covid-19 sy ny mety hoateraky ny olana ara-tontolo iainana. Miankina tanteraka amin'ny fahafahan'ny fanjakana mitady vahaolana araka izany no ahafahana mampivoatra ny toe-karena eto amintsika. Tao anatin'izay 2 taona ny tantanan'ny fanjakana izay, efa nahita taratra ny fahafahan'ny fanjakana mitady vahaolana ve isika? Ary ny fametrahany rafitra matipaika amin'ny lafiny ara-ekônomika? Fa manoloana kosa ny KERE iainan'ireo mponina any Atsimbo any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara indry amin'izao fotoana izao dia nisy tamin'ireo sekoly tsy miankina no nahatsiaro manokana azy ireny. Nambiny Sovelo Sitraka sy Mathieu Princy. Misy ny sekoly izay mahatsiaro manokana ireo malagasy anjadin'ny KERE any Atsimo ka nanao ny tolo-tanana ho lahara-pahamehana ho azy ireo. Teo koa ny fitrotronam-bavaka ireo malagasy iray tanindrazana any Atsimo. Tamin'ity moa dia afakely ny akantenenareo hoe afakely ny fankalazana krismasy satria nisy tsaboina, nisy KERE anatsimo dia nanao tolo-tanana ny mpianatra, ny mpampianatra, ny sekoly tamin'ity taon'ity dia nisy voatsirambin-tanana moa izany izy tolo-tanana atao dia nahazo vary eo amin'ny telopolo mahery eo zay sira sy savony labozia eo amin'ny ray gony eo voamaina ray gony lamba kojakoja efa akanjo misy atsasagony eo. Raha ny mahazatra ny sekoly isa-taona dia manao fety sy mizara kilalao. Niavaka izany tamin'ity taon'ity ka ireo mpianatra noho ny vimbina izay voatsirambin'ny tanany entina ho an'ireo malagasy any Atsimo. Nanao arak'izay tratrany ihany koa ny sekoly ary andefa ny tolo-tanana any Atsimo tsy ho ela raha ny fanazavana. Irinay mba ho tonga somatsara any amin'ny faritra any Atsimo ireo fanomezan'ireo fa tsy very anjavony eny an-dalana. Izany ny fanirinay dia tonga any Atsimo satria vokatra avy aty amin'ny fony ankizy avy aty amin'ny ankizy ireo zavatra ireo satria mahatsiaro ireo ankizy ireo hoe misy mpiray-tanindrazana mitovy aminy any Atsimo any dia namine. Fa efa katoky ny fety ny Noël tanteraka isika amin'izao fotoana izao efa samy somebiseby avokoa ny rehetra manomana izay fety ny Noël izay samy manana ny fomba entiny ankalazana izany ny tsirairay ireo mpivarotra koa manao izay anitonany azy ireny. Nambiny Sovelo Sitraka no mitatitra amintsika ny fanadiadiana.
faran'ny herinandro mialohan'ny fetin'ny noely roapolo sy roa arivo androany tazana ny rantiranty teny amin'ireo toeram-pivarotana teto andrenivohitra ny karazan'entana fampiasa ao tokantrano sy ny kojakoja samihafa toy ny televiziona sy ny zava-maneno isan-karazany. Mahavantana ny olona ny manovany ao tokantrano isaky ny fety toy izao na dia eo ary ny fahasahiranana ka izao eo am-pelantanana no ampiasaina ary izay hita olona ara-pahamehana no vonjena ho ireo petsena sendranay teny an-dalana. Angamba aloha dia lolona eo ihany fa ny ankizy ny jerena mba hampifalifaly ny ankizy satria tamin'ny 26 juin efa tsy nanao Pâques efa tsy nanao dia mba hafaly. Ny fety dia ohatra fety rehetra e tsy manino moa zany sy zakany fahefana ihany natao kesana aloha dia hoe mba hanovany eo tokantrano ka io mikasika ny eo am-pelantanana ihany zany e. Nenay aloha zao dia efa mbola asay 6 mois efa namonana niopiopy kely dia iny no irahana mifaly amin'ny ankizy ao. Raha hoan'ireo toeram-pivarotana indray dia miezaka mitsinjo ireo mpanjifa izy ireo ary manao fihenam-bidy sy mitady ny fomba rehetra mba hatakarany be sy ny maro ny entana amidiny na dia eo ary ny fahasahiranana. Misy amin'ireo toeram-pivarotana lehibe zao no mampidina amin'ny vidin'entany ka manomboka amin'ny 5,000 ariary dia efa mahazo fitaovana raitra sady lehibe raha ny fanazavana izy ireo. Eto aminay aloha zany ny tanay hoe tena mandeha dia ny télé 32 pouces izay anaovanay hetsika foana zany tatoato manomboka amin'ny ohatra hoe 50,000 ariary ohatra dia efa mahazo zavatra zany ato aminay amin'ilay hoe mety misy tsy mahatakatra an'ilay hoe mety hoe grande marque dia nasiana ihany ireo marque tsotsotra rehetrarehetra izay ny zahana mihitsy mba ho prix farany ambany. Samy manana ny fomba fijeriny kosa izy ireo manoloana ny abetsahan'ny mpanjifa kanefa dia samy manaiky fa hita tany amin'ny fanjifan'ny tsirairay ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Hitanay aloha mihoatra tamin'ny herintaona tamin'ity satria mety izay eo ny olona mety manararoatra koa amin'ilay atao anatin'ilay vokatry ilay confinement teo iny dia izao mba miezaka daholo mijerijery zavatra izay mba afaka ampiasaina ao tokantrano zany dia izao mijery daholo. Ny zavatra tsikaritra aloha mpitsidika betsaka fa ny resaka hoe fividianana aloha mbola azo lazaina hoe misy atrisatra aloha amin'izao izay mbola hoe amin'ny herinandro anao ny rariana fa tena hita tokoa aloha e ny fetraikany amin'ny resaka arabola ny olona tia mietsena fa eo amin'ilay pouvoir d'achat dia hita ihany aloha fetraikan'izay amin'ilay hoe fividianan'entana mihena aloha ilay izy. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ary dia hiatrika fifidianana filohampirenena ry zareo ao Centrafrika ny 17 ny volana Desambra izao nisy anefa ny filazana fa misy manakirotana any an-toerana amin'izao manoloana izany indrindra dia nandefa ireo casque bleu ny avy eo anivo ny firenena mikambana izery ny zava-misy marina any an-toerana. Nambinitsoa Velositraka, Mathieu Princy. Mikasa anakirotana tanteraka Afrika ny filoha teo aloha François Bozizé ka mampiasa ireo miaramila any an-toerana ho fitaovana entina anakorotanana ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana any an-toerana ny 17 ny volana Desambra taona 2024. Hoy nambaran'ireo mpiaradia amin'ny toadera filohan'ny Centrafrika. Raikitra ny korotana any an-toerana ka tsy fantatra mazava intsony na fomba kolaka ataony mpiandany amin'ny filoha teo aloha François Bozizé entina anafonana ny fifidianana na fomba entina anohizana ny ady efa nisy tany an-toerana ny tranga. Hoy nambaran'ireo mponina ao Centrafrika. Nandray fepetra entitra ny eo anivon'ny solitena ny firenena mikambana na ny MINUSCA izany ka nandefa ireo casque bleu mba handamina ny raharaha indrindra any amin'ireo faritra tena mafana sy ahitana fanafiana matetika dia ny ao Bosamtele sy ny ao Bosambele. Etsy andaniny nambaran'ireo vondrona miaramila ao Centrafrika fa tsy amela mahazo izy ireo raha toa ka tsy misy ny mangarahara mandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Etsy ankilany namaly ny mpiaradia amin'ny toadera fa efa miantsy adisady ny fahavalony ary efa manameloka mialoha fa angalabato ny tenany. Mitohatra amin'izao ny korotana sy ny karazam-panafiana isan-karazany ka miorooro ireo mponina. Izay fatahorana izay indrindra hoy nambaran'ny filohany an-toerana no andrasan'ireo mpiantsy ady ireo mba hanafoanana ny fifidianana. Manameloka ny herisetra sy fihetsiketsehana amin'ny trangany Centrafrika ny sekretera jeneralin'ny ONU ary mandidy ny ampitsarana izany faran'izay aingana indrindra andrasana izay ho toy ny raharaha ao Centrafrika.
Any toliarana Vetranty no anomboantsika ny vaovao politika amin'izao alina izao dia nanatanteraka fihaonam-be androany ny teo anivony RMDM sampana toliary votoatiny izany nijery todika ho an'ny taona 2024 Germano Menjanahary sy Tokra Marolahy. Vahoaka milamina sy voky toliara mandroso ino tarigetra apetraky ny RMDM eto toliara voaresaka nandritra ny tatitra sy nijery todika ny asa vita ho an'ny taona 2024 androany famparitaka ary efa ijoroany ny RMDM avokoa ny distrika efatra mandrafitra ny toliara Menabe, Androy, Anosy, Antsimo Andrefana. Miezaka ny toliara amen'ireo distrika maro atao anatin'ny faritany toliara. Ezaka mbola ho ataonay amin'ny taona 2024. Koa miantso atsika rehetra ny RMDM manerana ny nosy dian'izao iomana ny amin'ny fahatongavantsika eto toliara amin'ny janvier ka ampisandratra ny Madagasikara amin'ny toerana tokony isy azy. Zay ny tanjonay ampisandratra ny RMDM fa raha ohatra ka miresaka ny fanjakana anazy zay tsy manana famaliana ho an'ny fitondram-panjakana fa ny fatatray fotsiny hoe misandratra ny RMDM amin'ny janvier. Nambara nandritra ity fotoana ity fa tsy hitsahatra ny anohitra ary tsy emitra amin'ny fitsikerana ny tsy mety atao eto amin'ny firenena ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Isan'ny nahazo fampanantenana maro tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny toliara ka fitabitro no betsaka ho iatran'ny RMDM toliara. Fa namoaka tatitra mikasika ny fifidianana senatorialy ny 11 volana Desambra teo ny fiarahamonim-pirenena safidy tamin'ity herinandro ity teboka sy tranga maromaro no tsikaritra ity vondrona mpanara-maso ny fifidianana ity. Atao anatin'ity sary ity ary no anarasika ny fanadihadiana makasika izay. Ny vondrona safidy dia ivitoerana manara-maso ny fifidianana eto Madagasikara. Teboka telo lehibe amin'ny ankapobeny no anisany navohitra izy ireo tamin'ny tatitra mikasika ny fifidianana loholona ny 12 Desambra teo. Voalohany, ny tsy fanarahan-dalàna mialoha sy mandritra ny androm-pifidianana, fampivoriana ireo mpifidy vaventy tao amin'ny toerana iray fanatanterahana fivoriana izay nitakina ny fahatongavan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina kominaly sy munisipaly. Fitaterana miaraka amin'ireo mpifidy vaventy. Tamin'ny 17 isanjaton'ireo distrika nanaova ny safidy fanaraha-maso dia nahitana fitaterana miaraka amin'ireo mpifidy vaventy. Ankoatr'izay, 3 isanjaton'ireo mpanara-maso dia nahita fizarana vola na zavatra hafa ho an'ireo mpifidy vaventy. Faharoa, ny tsy fandraisana anjaran'ireo vondrona politika maromaro tamin'ny fifidianana. Fahatelo farany, ny fiainana isan'ireo mpifidy vaventy nandrafitra ny mpifidy. Dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina kominaly sy munisipaly anty no ny tsy fisian'ny fifidianana ireo mpikambana hafa tokony nandrafitra ny mpifidy vaventy araka ny voasoratra ny lalàna. Dia ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolontsaina isam-paritra, ny lehiben'ny faritany sy ny mpanolontsaina isam-paritany. Namoaka tatitra mikasika ny fitantanan-draharam-pifidianana ihany koa ny safidy. Isan'izany, fisiana hetsika samihafa talohan'ny fotoana voatokana anaovana fampelezan-kevitra araka ny voasoratra ny lalàna izay tao mamerina indray ireo fomba fanao mamoehatra teo aloha tamin'ny fanaovana fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana araka ny tatitry ny ivitoeran'ity hatrany. Nisy ihany koa ny tsy fanajana ny lalàna teo amin'ny fanaovana ny fisarihana ny laharan'ireo kandida. Tapitrary ny fampalalana Vaovao MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra niarana nomana sy niarana totosa izao fampalalana vaovao izao mametraka ny veloma mandrapitafa ary ho amin'ny herinandro indray tompoko.